Disadisa ara-politika zanaky ny mahajanga nahazo fahefana ara-politika mifampitsara velatsy mifamotika fivavahana hanafenana ny toetra ratsy ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honona mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny disadisa ara-politika any Mahajanga no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto commune rurale Antsiradava any amin'ny faritra ny Sofia iny any amin'ny district'ny Bealana moa misy an'izay commune rurale Antsiradava izay nampaleliny vahoaka tao amin'ny commune Antsiradava district'ny Bealanana ny fanovana safidimbahoaka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny nisy ny hetso-bahoaka taorian'ny fivoahany voka-pifidianana ofisialy tao amin'ny tribunal administratif Mahajanga ny 20 janoary 2024 fitakina ny fametrahana ny safidimbahoaka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny commune Antsiradava no antony izay hetso-bahoaka izay raha tsy hivina mantsy ny tantara dia nandresy vonjy maika tamin'ny salanisa 20 faingo 2020 i Andriamatoa Ferdinand Randrianandrasana izay candidat tsy miankina na indépendant izay ny faninana tamin'ny Andriamatoa Irisco Randriamihaja izay candidat Irmar ary nahazo salanisa 20 faingo 420 ity farany akory nefa nahagagana rehefa nivoaka ny didi-pitsarana tao amin'ny tribunal administratif Mahajanga izay nilaza fa Irisco Randriamihaja no ben'ny tanàna voafidy ao Antsiradava district'ny Bealana tao didy izay manambara fahareseny ity candidat tsy miankina izay nitarika tamin'ny Isambato ambony ity taorian'izay rehetra izay dia tsy nanakilembena ny vahoaka ary nanao hetsika nanohitra izany ny vahoaka tao Antsiradava araky ny zavanisy tany an-toerana nanomboka tamin'izay fiboahany voka-pifidianana ofisialy izay nampiakatra ny raharaha tany amin'ny fitsarana an-tampony na Cour suprême ny candidat tsy miankina sy ny ekipany izay tsy afapo tamin'ny didi-pitsarana izay navoaka ny ITA tao Mahajanga tao namoaka didy manambara ny fandresena sy ny fahalaliny candidat tsy miankina Ferdinand Randrianandrasana ny fitsarana tampony na CS tamin'ny androny 10 Jona 2024 izay efa bolana taty aoriny ny fanaovana famindram-pitantanana nandraisany ben'ny tanàna Irisco Randriamihaja fahefana izany hoe efa nitondra ny commune urbaine Antsiradava araky izany ny candidat Irmara tao anatin'ny 4 volana be izao nefa dia hita miharihary fa tsy lanim-bahoaka mihitsiny tao amin'ny commune rurale Antsiradava izay Randriamihaja Ferdinand araky izany no ben'ny tanàna voafidy ao amin'ny commune Antsiradava district'ny Bealananao tsy maintsy hisy famindram-pitantanana indray atoato izay handraisany ity ben'ny tanàna mambahoaka ity ny fahefana ary efa miandry azy fatratra ny vahoaka izay nifidy azy any Antsiradava any amin'izao ankehitriny izao mahagaga ihany mantsy ny zava-misy tahaka nytony satria noterena ho lany fotsiny ny candidat mpanjakana ary noterena ho resy tsotro zao fotsiny ny candidat tsy miankina tany amin'ity commune rurale Antsiradava district'ny Bealanana ity fa nadia teo aza izay rehetra izay dia tsy nanaiky ny vahoaka raha tsy nipetraka ny safidin'izy ireo ka nodiventy araky izany ny rano nantsakain'ireo vahoaka ny Antsiradava manoloana an'izay fiarovana ny safidin'izy ireo izay lesoka ho an'ireo candidat izay tsy lanim-bahoaka nefa midongy ho lany fotsiny tsotro zao ity tranga izay nisy tany amin'ny commune rurale Antsiradava ity amin'ny manaraka dia mba mieza mba ho lanim-bahoaka amin'izay mba mahazo fahefana amin'izay lafy ny fifidianana izay fa aza mba matimaty ny hoe candidat mpanjakana dia tsy maintsy lany foana ny ao an-tsainy fa ny vahoaka ny tompo-tsafidy ary ny vahoaka ihany koa no tompony teny farany amin'io resaka fifidianana io andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny disadisa ara-politika
any Mahajangany amin'izao fotoana izao. Herinandro maromaro izay no tazana ny fandrangitra sy mifanasa vangy ary miady an-tambazotra-tserasera ny solombavambahoaka voafidy tao Mahajanga sy ireo ekipa izay manohana ny minisitra zanaky ny Mahajanga. Samy milaza ho manana ny marina sy ny rariny izy ireo. Tsy hita taratra ny maha-olon-dehibe sy mahampivavaka nahavita fifadian-kanina nandritra ny Ramadany azy ireo, fa ny fiatsaram-belatsihy, fifanolanana ary adilava no mameno ny fo sy ny saina ka veriny soatoavina mahamalagasy azy ireo noho ny fitiavan-tena ara-politika. Tsy misy mahay mifandefitra fa mifanalasikina imasom-bahoaka ary ataon-dolona fimehezana kanefa tsy mety tonga saina mihitsiny. Tsy tongatonga ho azy ny ady an-trano tahaka izao. Heverina fa misy olona avy any ivelany, izany hoe avy any ivelan'ny faritry ny Mahajanga, manao saribakoly sy mamporisika izay azony amporisihana ao Mahajanga ao mba hifantoka amin'ny ady mandrakariva ka hadino ireo andraikitra izay nametrahana azy ireo sy ny fidianana azy ireo ary hanimba azy ny tanjon'ireo mpaniraka fa tsy hanangana azy. Korontanina Mahajanga mba ahafahana miditra ao sy mifehy azy. Tsy misy mahazo tombony amin'ny fisiny ady an-trano. Teo tsy nisy zanaka Mahajanga ireo mpikambana tao anatin'ny governemanta dia nimenomenona ny zanaka Mahajanga. Izao nomena olona anankiroa dia mitady hirika sy fomba rehetra hanalana azy nefa mba zanaka Mahajanga ihany. Maninona raha ireo minisitra izay hita fa tsy mahavita ny asany no hiedivana ny fanesorana azy? Sa efa mandeha ara-dalàna ny famatsiana jiro sy rano eto amintsika hoy ireo mponina ao Mahajanga ao? Efa tsisy delestazy intsony ve? Aza manao mpamosavy malemy tahaka izao isika mba mahaiza menatra fa olon-dehibe matoa nofidiana sy nomena andraikitra hoy ny olom-pirenena maneho ny heviny ary mitaky fampitsaharana ny fifanenjehana sy ady eo amin'ny samy zanaky ny Mahajanga. Satria mantsy toy ny tongotra vakivaky ity zava-misy any Mahajanga ity sady maharary no mahamenatra ireo olon-dehibe izay tokony ho atao fitaratra sy modely indray no lasa mifanasa vangy sy mifanalalamba eny imasom-bahoaka eny. Tena tsy tsara ny zavatra tahaka nytony ary ny fanaovana politika dia tsy tokony hatao hialokalofana ao anatin'izay fomba ratsy sy toetra ratsy mahazatra izay, fa tokony hifanohana sy fanampy aza ny tokony ho ataon'ireo olom-bofidy mba ahafahana mampandroso ny faritra izay nahalany azy ireo avy. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.